anio ary dia aoka etry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy. Etry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy. Amen. Afaka mahazo ny toerantsika isika rehetra. Iresaka lohahevitra goavantsika, iresaka momba ny ratsika, ny raha sy ny tontolo ara-panahy. Mialohan'izay nefa dia te hizara amintsika manokana hoe azadino fa ho antsika izay manana havana teny frantsay, mahazo aina kokoa amin'ny teny frantsay noho ny teny malagasy, dia isaky ny zoma arivotsika manana fitombavaka amin'ny teny frantsay amin'ny 5 ao amin'ny Colbert Antaninarenina. Vao nanomboka tamin'ny zoma teo be dia be ny olona tsy miteny malagasy, tsy na hoe tsy mahazo aina amin'ny teny malagasy, mitady toerana manokana andraisana aim-panahy, dia zay zavatra mahatonga antsika manana an'io fotoana io ao amin'ny Colbert Antaninarenina. Men noho izany zany ho antsika rehetra afaka tonga ianao rehefa micomprendre teny frantsay fa manasa anao mihoatra anao le mba olona fantatrao hoe sahirana amin'ny teny malagasy reny hoeto eo amin'ny Colbert. Men zay nombokontsika ary iresaka tsika tsy ambaratelon'ny raha. Genesis 4:1-5 ka hatramin'ny 12. Anomboka ty fanombohany ty satria nanambara taminao hoe iresaka manokana momba n'ireo toerana 7 izay nahalatsahany rahan'i Jesosy. Misy dikany ireo zavatra 7 ireo. Tokony lovaitsika ireo satria hoy isika hoe izay zavatra nitranga tamin'i Jesosy rehetra dia ara-panahy, ary ny mihoatra lavitra amin'izy rehetra dia nahalatsahany rahany. Amen. Genesis 4:1-5 ka hatramin'ny 12 ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa Kaina mba mifanatiny kosa tsy mba nakasitrahany, dia tezitra indrindra Kaina sady nanjombona ny tarehiny. Ary hoy Jehova tamin'ny Kaina, nahoana no tezitra ianao ary nahoana no manjombona ny tarehinao? Fa raha tsara toetra ianao moa tsy ho miramirana va? Fa raha tsy tsara toetra kosa ianao dia mamitsaka eo ambaravarana ny ota ary ianao no kendren'ny faniriny, kanefa ianao no tokony hanapaka azy. Ary Kaina niteny tamin'ny Abela rahalahiny, ary no nitany-tsaha izy amin'ny rahalahy dia nitsangana Kaina, nanatona ny Abela rahalahiny ka namono azy. Ary hoy Jehova tamin'ny Kaina, aiza Abela rahalahinao? Fa hoy izy, asa mompitandrina rahalahiko va aho? Ary hoy Jehova, inona no nataonao? Ny feon'ny rahalahinao mitaraina amiko avy amin'ny tany, ary ankehitriny dia voaozona ianao hiala amin'ny tany onenana izay ny vava itelona ny rahalahinao nalatsaky ny tananao. Raha miasa ny tany ianao tsy mba havokatra ho anao mintsony izy ho mpanjenjena sy mpirenireny eny ambonin'ny tany ianao. Tsy amen. Teneno hoe tsy amen aminao zany amin'ny olo akaikinao. Raha misy zavatra iray izay tena mahagaga ao anatin'ny tontolo ara-panahy dia ny raha. Tena mahagaga satria na ny tontolon'Andriamanitra dia mampiasa ny raha amonjeny, ary ny tontolon'ny fanompo-tsampy koa, tontolon'ny fanjakan'ny aizana dia mampiasa ny raha animbana olona. Ny tontolo ara-panahy dia liana manokana amin'ny raha. Fa maninona? Inona ny ao ambadiky ny raha? Fa maninona ny hoe nalatsaka ny rahan'i Jesosy ho antsika? Ary fa maninona no impito nalatsaka ny rahan'i Jesosy? Ary fa maninona no misy dikany daholo le hoe rahan'i Jesosy Kristy nalatsaka impito? Ary maninona ntsika kristianina tsy maintsy mandray tsy maintsy mandova ilay rahan'i Jesosy Kristy nalatsaka impito? Ampianatra zavatra lalina fa tiako eny tsara ianao. Ndray andro raha lasaka nabavy nanao fanatitra Kaina. Fantatrao ve fa Kaina nanao fanatitra talohan'ny Abela? Avy navokatra Kaina dia faly tamin'Andriamanitra.
dia naka mangazo izy, dia naka vomanga, dia naka paiso, dia naka paoma, zay zavatra vokatra ny tany rehetrarehetra teo satria nahavokatra be izy. Dia nety le mangazo sy le vomanga ary le voatabia natao fanatitra. Dia rehefa nahita n'iny avy lavitra Abela, dia hoe Abela hoe wow, tiako koa zany ataony Kainy zany, mba manao fanatitra. Tena nanontany Kainy izy fa ahoana Kainy? Dia zay mba hakasitraka an Jehovah ka. Hay, za koa anao izy. Dia rehefa anao fanatitra Abela dia lasa izy nakeo amin'ny taniny. Dia nijereny nahita zavatra be dia be izy. Fa nieritreritra izy, inona ary ny tsara indrindra ataoko fanatitra? Dia ozy izy, andeha rangahy le zanak'ondriko le voalohany, le ondriko voalohany le matavitavy tsara iny. Misy ondry mandringa teo, misy ondry tsy ampy volony teo. Tsy haiko taiza koa nahitako ondry tsy ampy volony zany. Fa rehefa nandinika izy, dia lasa izy naka le ondry le teraka voalohany, le teraka voalohany, dia iny nataony fanatitra. Rehefa vita n'le fanatitra dia namaly ny lanitra. Fankasitrahana ny azony Abela. Tena hoe Jehovah nankasitraka ny Abela mba amin'ny fanatiny. Rehefa hitany Kaina fa nankasitrahany Abela, dia nialina izy. Nialina be Kaina. Rehefa noho ny fialonany dia lasa hafa amin'ny fomba fijery masony. Tsy manomboka mitongilana. Raha olona madio fo Kaina, dia tokony nataony nateny tamin'ny Abela hoe Abela, hianatra ny fanaonao ahako. Satria zany tsy mety amin'Andriamanitra le vomanga sy le mangazo raha apetraka ambony altara. Dia zao ondro mety aminy Abela, mba reto misy vomanga 50, reto misy mangazo 100, reto misy voatabia 1 garamba, mba meo ondry 10 ahako. Dia atao inona? Any na mankasitraka be an'Andriamanitra dia akatahaka ny anao ahako, fa ny anao ray fa ny anahy 10. Fa milaza aminao raha zany nataony Kaina, nankasitrahana be izy. Azo antoka mihitsy Andriamanitra, tena laza hoe wow, tsy mbola nahita toe-tsaina sy toe-po ohatran'ny Kaina ahako. Hoe nahita olona nanao mety dia nangalatahako, ary nataony tsaratsara kokoa noho le olona ny nataony. Mba hanana toe-tsaina ohatr'izany enenao amin'ny anaran'i Jesosy. Za manonona hoe tsy karazana olona mpialo zany intsony ianao manomboka androany. Rehefa mahita zavatra olona mety ianao dia hianatra, ary ianao tsara lavitra noho le nataon'le olona ianao. Tsy hialo le ianao. Teny ankely hoe tsy hialo zany intsony aho e. Amen. Dia rehefa tsy nahazo aina intsony Kaina satria feno fialonana loatra, dia niteneniny rahalahy ny Abela, deo tsika seho any an-tsaha. Rehefa tonga anday ny tsaha izy amin'ny rahalahy dia i Abela variana teo, tonga dia volony Kaina. Latsaka ny rany Abela, maty Abela. Nantsoin'Andriamanitra amin'izay Kaina. Andriamanitra koa mody fanina. Tena kely hoe mody fanina indray ny tompo hoe. Fa inona nataony? Mody manontany izy. Kaina, aiza Abela rahalahinao? Kaina koa tsy manam-pahatakarana, tsy tonga dia mba nitsotra. Fa mieritreritra nazo fetsy noho ny Andriamanitra. Asa mpitandrina ny rahalahiko va? Teny amin'izay Jehovah tany an-danitra. Kaina, fa ino ty nataonao? Maninona ny vononao ny rahalahinao? Ary Kaina, ny zavatra mitranga kehitriny dia izao. Ny rahalahinao zao mikikiky eny ambonin'ny tany. Maninona le raha? Mikikika tonga ty amiko mikikika ny rahalahinao. Mangataka ny rahalahinao, miteny izy hoe no vonony Kaina ako, nefa za tsy naninona. Or Kaina, no nataonao zao dia izao voahozona n'le tany.
manomboka izao rehefa hiasa ianao rikaina tsy hamokatra ho anao intsony ny tany satria manino natatsahanao ra le tany dia tsy hamokatra ho anao intsony io rikaina ary akoatra izany dia ho voaozy ianao mpanjenjeny tsy tafatoetra ianao fa handehandeha eny ambonin'ny tany ianao halasakana-bavy ny afatra androany dia izao mikikika ny ra teneny hoe mikikika ny ra miteny ny ra manina tsara ho ia miteny ny ra be dia be amintsika izao miaina vokatra ra latsaka raha aveko aminao le zavatra mitranga ho an'ny olona zay misy valina ra eo amin'ny fiainany misy raha mikikika any ambadika any ho aza aveko aminao rehefa aveo ahoana mahatonga ny hoe misy raha mikikika any ambadika any manohitra anao ny voalohany dia izao Genesis 5:5 ary kaina dia niala teo anatrehan'i Jehova ka nonona tany amin'ny tany noda tandrifon'ny Edena misy karazana olona tsy tafatoetra ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy tafatoetra ao intsony izy satria manino misy raha mikikika manohitra azy eo rehefa teo eo izy dia misy raha miteny any ambadika any hoe tsy mahazo makeo io fa namono mariavy ianao ny faharoa ny alalana hoe misy raha manohitra anao dia izao baiboly dia milaza hoy izy ankehitriny dia ny feonrahalanao mitaraina amiko avy amin'ny tany ary ankehitriny dia voaozy ianao hiala amin'ny tany honenana zay ny vava itelana rahalanao nalatsaky ny tananao raha miasa ny tany ianao tsy mba havokatra ho anao intsony izy ho mpanjejena spireny eny ambonin'ny tany ianao reto ka lasakana-bavy le famantarana voalohany tsy mahavokatra intsony ny tany manina le tany zany hoe na miasa ary na tena tsemboka ary ianao tena miafara n'izay miasa mafy fa tsy misy vokatra mitovy ihany ny asa ataonao sy ny olona anankiray le olona velona be amin'ny asany fa ianao manomboka mahita olana amin'le asanao satria manino misy valin-drao ambadika ao ho aza vaiko aminao le izy rehefa avy eo lasa manana olana amina vokatra ianao zay ataonao ohatra ny tsy mety zavatra efa tokony ho mety raha vao ianao manao le izy dia mitsefitra nytoiny dia zao lasa hopirenireno izy lasa ndikana izy dia hoe lasa tsy tafatoetra lasa maninona lasa karazana olona tsy tafatoetra amin'ny asa ianao voaroka foana ianao amin'ny asanao sady mifamatotra amin'ilay voalohany olana amina fahavokarana tsy tafatoetra ianao amin'ny tranonao ifonako ny olona zay tsy tafatoetra ao an-tranony manana olana raha misy toerana anankiray tena tokony mahatamana ny olona indrindra dia home sweet home ny ao an-tranony fa rahalasakana-bavy eo matoa misy olona tsy tafatoetra ao an-tranony vao maraina dia mitady hevitra ivoahany ary rehefa ny velany ihany zarary mahita zavatra tao mba tsy hodiny misy olana io na lehilahy io na vehivavy na manambady na mbola tsy manambady na efa niteraka ary misy olona ka lasakana-bavy milaza hoe bedy zay ka mody alohany amin'ny eniny zara misy namana miantso mba hahatonga anazy any ivelany foana misy olana zany ka lasakana-bavy zany ny antsoina hoe valin-drà tsy tafatoetra ao an-trano misy karazana olona tsy tafatoetra ao anatin'ny tranony zany raha mandinika ianao ny olona voatary rehetra tao anatin'ny baiboly dia olona mpitoetra anday ny olona inona mpitoetra anday abrahama dia mpitoetra anday jakoba dia mpitoetra anday ry havana malala za tena milaza aminao manomboka androany ho tamanao anatin'ny tranonao anenao ary ho tamanao anatin'ny tranonao ane ny zanakao teneny hoe ho tamana hoe tamana manomboka androany hoe ao anatsana misy karazana olona koa tsy tamana eo anivon'ny fiangonana misy azy